fa manameloka ny metesin'ny teteza mitabisy kosa ny antoko maintso ary mitana ihany koa ny tetian'ny mpividianana izay efa voafaritra tsy maintsy ny fividianana filoham-pirenena no mandeha mialoha mba hiverenana ny fanampiana iraisam-pirenena raha ny fanazavany avy amin'izany antoko izany hatrany. Voalohany manameloka tanteraka ny eritreritra hoe ifisiana teteza mita faharoa. Manameloko izay satria izao teteza mita izao dia faty antoka lehibe. Zaza latsaky ny 5 taona fitokolo isan'andro no maty nambara nisitry ny fahasalamana omaly. Zany eo anatin'ny ray volana zany zaza miisa 2,000. Ao anatin'ny herintaona zany 24,000. Ny etsy-andany ny vehivavy bevoka 10 isan'andro no maty. Zany eo anatin'ny taona 3,000. Aminay efa faty antoka goavana na ara-tsosialy na ara-ekonomika na ara-tontolo iainana ny zavatra iainana. Zay koa dia mbola manamarina hoe tsy ny olona nitondra krizy mihitsy no afaka ama krizy. Raha efa voan'ny sakay ny maso tsy sakay no anampiana azy. Faharoa zay dia manameloka ihany koa ny filalaovan'ny mpanao politika sasatsasany ny FFKM ho fitaovana satria ao ambadiky ny hoe fitediavantsika ny fampihevanam-pirenena dia lasa misy resaka tena politika izay tsy anjara andraikitry ny mpitondra fivavahana mihitsy aminay.